Nanome fanazavana makasika ilay fanasoketana izay natao taminy makasika ny fangalarana fitoeram-bola sy vola ary firavaka volamena ny sekretera general ny Prakidrara Ratsahivina moa dia nizoma lasa teo no nisy ny fanambarana tamin'ny fahitalavitra makasika ity raharaha ity. Tonga eto moa ny tenako sekretera general ny syndicat des greffiers de Madagascar mba hitondra atao hoe droit de réponse angamba manoloana ny fanaratsiana sy fanalambaraka izay nataony président ny VDT Vondrony Tsikandrazana izay nataony Andriamato Martin moa zany nanao an'izay teto amin'ny plateau ny Mazavety tamin'ny vaovao amin'ny Somarivo. Voalohany indrindra ny traité anay zany izy tamin'ny fotoana io hoe greffier nul simple greffier. Atiako aloha ny resaka aminao para diplôme zany 70% ny greffier manana maîtrise, ao ny manana DER, misy ny manana bimaîtrise. Zahay izay traité-nao hoe nul sy simple greffier reo. Ary raha misy taratasy ilainao tsy maintsy zahay simple greffier sy nambanimbanianareo ihany no afaka ny amaly anao amin'izay fa tsy ny lehibe mihitsy. Ianao ny traité anay fa simple secrétaire. Zao zavatra teneniko anao, mbola iverina any ianao ka nahita rainay izy ianao nahita rainay ka mbola izay no traité-nao izy greffier mandray anao dia mbola iverina ary mbola izany eo mandray anao amin'ny fanontaniana sy ilainao amin'ny parquet ao Antananarivo. Traité nul foana zahay fa mbola izany eo aminao tongava ao dia mbola izay atao fa zamiovy ianao raha mbola sa eo namiko. Laza ianao fa nangalatra ny collier volamenanao sy ny portefeuille anao 100 000 ariary mba siprofy zavatra tenenao alohan'ny ivoanao télé raha mise satria raha izaha zao enka anao fanakany amin'ny site amin'ny polisy ny tsara rana nitory amin'izany zavatra zany za mitenanao poursuivieuse dia enquête-nao zay fa io fa tsy prouvé zay dia mifankanita koa tsika sy ianao.